manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy an'ity rindrina ho an'ity na le antsoina hoe front ao atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambique izay mikisaka miatsinanana ary manalefaka ny tsikoan'ny varatraza eto Madagasikara. Ny zavona kosa dia mitoetra ho an'ny afovoantany indrindra moa aty amin'ny tapany atsimony afovoantany. Arak'izany ara dia mety hisy fidinany ny maripana ambany indrindra ho atsika eto amin'ny faritra anatiny manomboka ny talata ho avy izao. Ny maripana ambony indrindra kosa dia mety hisy fiakarany aty amin'ny ilany andrefan'ny nosy. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray dia manomboka amin'ny alarobia ho avy izao zareo dia misy alon-drano vaventy mety ho tafiakatra hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 3 metatra sasany any amin'ny morontsiraka atsimony Madagasikara iny. Ampiomanana sahady ary ny mpiandrika satria mety hanonja be na ahery ny ranomasina manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Andao jerena amin'ny antsipriany ary ny vina mitoetry ny andro amin'ny rahampitso maraina. Azorana tandrifindrahona ny aty amin'ny manodidina Manoro, Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Taolanaro. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ho an'ny afovoantany miazo amin'ny Betsiboka, Alaotra Mangoro, Atsinanana ary Analanjorofo. Andrahona vitsina Ibalika be, Ngabe-Masoandro any amin'ny faritra sisa rehetra. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toy-hatrany aloha ny orana tandrifindrahona aty amin'ny manodidina Marolambo, Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Taolanaro. Andrahona mety arahana tandrifindrahona indraindray ny aty amin'ny manodidina Samborano torak'izay ihany koa ny any Soavina Andrina Itasy sy ny ilany atsinanan'ny faritry Bongolava. Ho an'ny afovoantany moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Ny faritra sisa rehetra indrindra aty andrefan'ny Madagasikara dia andrahona vitsy na Ibalika be mihitsy Ngabe-Masoandro. Raha ho an'ny maripana rahampitso zao dia manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 420 degré ny maripana ho an'ny afovoantany, tafiakatra 430 degré kosa zany aty amin'ny faritry Sofia. Andao jerena indray raha vina mitoetry ny andro amin'ny talata ho avy izao. Azorana tandrifindrahona ny aty amin'ny manodidina ny faritra Atsinanana sy any Anosy be Anala. Andrahona kosa ho an'ny afovoantany mipakatra aty Vatovavy-Fitovinany sy Atsimo Atsinanana, torak'izay ihany koa ny any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra sisa rehetra dia andrahona vitsy na Ibalika be Ngabe-Masoandro. Raha ho an'ny maripana ny talata izay dia manodidina eo amin'ny 530 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia, 420 ka hatramin'ny 420 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Andao faranana vina mitoetry ny andro amin'ny alarobia ary izay dia andrahona mety arahana orana malefaka na erikerika manify indraindray ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanana miainga avy aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy-Fitovinany. Ny faritra sisa rehetra kosa dia tombanana ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana amin'ny alarobia izay manankatra any amin'ny 430 degré aty amin'ny faritra avaratra andrefana. Ho an'ny afovoantany kosa dia amin'ny 520 ka hatramin'ny 720 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vina mitoetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.